ho antsika vahoaka rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina. Mahafaly anay tompon'andraikitra ny fandaharana fa hao ny oloko no mampafantaratsika fa ny volana Jolay iray manontolo isaky ny sabotsy izy io. Manomboka ny sabotsy fahen'ny volana Jolay mitoy ny 17 faharoapolo ary ny 17 ny volana Jolay ho avy izao dia misy loha hevitra goavana mitondra ny lohateny manao hoe ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra. Ity fotoana ity dia miavaka satria tsy hiantsona olona hivavaka fotsiny, tsy hanetanana olona handray fahagagadina sy fanasitranana fotsiny, fa hiantsona ny fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika ary hiantsona ny fahamasinan'Andriamanitra mahery vaika. Zava-dehibe dia zava-dehibe io fotoana io izay anaovana fiderana hiantsonan'Andriamanitra, torotely hanandratana an'Andriamanitra ary vavaka hanomezana voninahitra an'Andriamanitra atonga an'Andriamanitra hihetsika amin'ny alalan'ny heriny sy ny fahamasinany. Hotahian'Andriamanitra tsika tompoko. Sabotsy faheniny 17 faharoapolo ary 17 volana Jolay amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amongo ty andrefanambojana ary eto amin'ny Samafy Tanjombato ambany atsimo. Hotahin'ny tompontsika. Ampitombona ho amintsika tsiraray avy mpanaraka ny fandarana vahonoloko ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amin'izao anio izao. Naizanaiza mety toerana fahanao mijery sy mahita an'izao fandarana izao dia irariana indrindra ny tombonao fahasoavana eo ampanarahana n'ity fandarana ity. Ny fiarahantsika eto andrano dia hiavaka tokoa satria anisan'ny anamarika an'izao fiarahana izao ny tranga izay nisy eo tery amin'ny trano fivavahana vahonoloko foibe ilay Torafrera Andrefanambojanary tamin'ny asabotsy lasa teo izay nanehoan'Andriamanitra ny heriny ny fombany magaga ny mpanompon'Andriamanitra tao anatin'ny fivoriana lehibe ara-paminaniana izay nanehoan'Andriamanitra ny zava-miafina ny zavatra mitranga teo amin'ny fiainan'ny olona izay tsy nieritreretina akory ho fantatry ny mpanompon'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny fanahy masina dia nampahafantarin'Andriamanitra ny mpanompony izany zava-miafina mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona izany. Hoanany koa izay mijery an'ity fahitalavitra ity dia tia ampaheranao manokana izay fa fantatr'Andriamanitra ny mombanao, hitan'Andriamanitra ny zavatra lalovanao ary Andriamanitra manoloana an'izany dia tianao zavatra tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao. Andehary ho arahantsika amin'izao fotoana izao izay tranga anisan'ny nanamarika ny fotoam-bavaka tamin'ny sabotsy lasa teo izay izay tena matehderan'Andriamanitra ny fomban'ny mpanompony matea ny hoe voninahitra n'Andriamanitra mandrakariva ny fiasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra. Mirary ianao ary andrahery itombo fahasoavana ao anatin'izany rehetra izany. Mijery finaritra tompoko. Ianao zanak'Andriamanitra tonga eto andresan'ireo herin'ny fahavalitsy Andriamanitra izy ireo ianao ataovy amin'ny mafy zany andresenao teneny ny olona hoe andresenao eka tato anatin'ny ray volana tato ato zay miady amin'ireo fanareo mihitsy ary teto amin'ity fiangonana ity tsika teto amin'ny fotoam-bavaka teto miady amin'ireo fanareo. Misy fotoana nanangana olona teto le olona le hoe nanolotra vola manapitrisany amina million reny amin'ny asan'ny tompo mafoy vola reny. Misy fotoana natsangako teto raha lasena bavy vitsivitsy sy maromaro tsy haiko izy ireny nafiry nisany za dia nivavaka ho an'izy ireo ary nandresy mihitsy niady mihitsy tsika teto hoe horesena reo Andriamanitra ny fahantrana reo Andriamanitra izy miazona miliara horeseny reo ary reo tsy maintsy resy tovy amainina mafy zany nampanangana an'ireo raha lasena bavy vitsivitsy reo fa hitako miasa ny tompo hitako miamandresy ny zanak'Andriamanitra. Misy anabavy niresaka ny telefônina anao malomaraina niantso ahy izy pastera ozy izy nisokatra ny lalana rehetrarehetra dia efa etapelantanako amin'izao fotoana izao 5 milliards. Ataovy alleluia.
nahazo marsena 5 milliards paster tsy hoe voaviana vonaina, tsy hoe voanifaninana, tsy hoe voanina fa efa eo ampelantanany. Ataovy alleloia mafy zany. Ozy hoe manomboka miasa zany herin'Andriamanitra zany, manomboka miasa zany herin'Andriamanitra zany, mandrava andreo Andriamanitra izy rehetrarehetra any ambadimbadika rehetrarehetra any. Ary mampahery anao aho, isy voka ny vavaka zay ho ataontsika eto, isy voka ny vavaka ataontsika eto. Andresena ireo karazana fanahy tsy avy amin'Andriamanitra ireo. Amen na sa tsy amen? Ndao jery tenin'Andriamanitra anankiray tsika. Ny lohateny nitorotenitsika androany dia lohateny mazava be hoe miova Andriamanitra. Inona hoe le lohateny? Teneniny eo anilanao miova Andriamanitra hoe. Ndao maky tenin'Andriamanitra tsika atao mpanjaka voalohany, mpanjaka voalohany toko 7. Andiny ny faraky amby 20 ny vakiko. Eno tsara amin'ny anaran Jesosy. Andiny ny faraky amby 20 manao hoe ary dia nakeo amin'ny olona rehetra elika nanao hoe mandra-pahoviana no irorosaina ianareo. Mandra-pahoviana olona nino hoe raha Jehova no Andriamanitra manarazy, fa raha bala kosa no Andriamanitra dia manarazy, fa ny olona tsy namaly teny azy akory. Halleluia. Raha Jehova no Andriamanitra dia manarazy, fa raha bala kosa no Andriamanitra dia manarazy, fa ny olona tsy namaly teny azy akory. Atao mpanjaka voalohany any toko 7. Andiny ny fahenina amby 30. Ary noho tamin'ny fanoana fotoana ny fanaty sariva dia nanatona Eli mpaminany ka nanao hoe Jehova o Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely, aoka ho fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely, ary ianao no ary izao no mpanomponao, ary araky ny teninao no nanaovako izao zavatra izao. Miainoa Jehova o mba hafantarany ireto olona ireto fa ianao Jehova no Andriamanitra, ary ianao no mampiverina ny fony indray. Dia latsaka ny afon'i Jehova ka nandevina ny fanaty sahodorana sy ny kitay hazo sy ny vato ary ny vovoka, sady nandritra ny rano tao amin'ny adikely. Ary raha nahita an'izany ny olona rehetra dia ny akohaka ka nanao hoe Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra. Ary hoy Eli taminy sambory ny mpaminany ny bala, ary aza vela izy sy afa-mandositra na dia iray akory azy. Dia nosamborin'ny olona izy ary netiny Eli hoeny amin'ny onin-kisoana ka dia novonoany teo. Ery amin'ny andininy 5:7. Ary vetivety dia mainty ny rahona sy ny rivotra ny lanitra ka nisy ranonorambe, ary aba niakatra tamin'ny kalesy ka niakany Jezirela. Ary ny tanan'i Jehova dia tao amin'ny Eli, dia nisikina izy ka niazakazaka teo alohan'ny aba mandra-pahatonga ny tany Jezirela. Halleluia. 3 taona sy tapany dia maina ny tany tao Israely, maina ny tany, tsy nisy ranonorana, tsy nisy erika, tsy nisy andro, tsy nisy ninina, maina ny tany nandritry ny 3 taona sy tapany. Nazava ny tenin'ny Eli teto, aza mirorosaina ianareo, aza manompo Andriamanitra anakiroa ianareo. Raha ohatra ka Jehova no Andriamanitra, andao arahana. Raha ibala no Andriamanitra, andao arahana. Aza mirorosaina, misafidy Andriamanitra nareo androany ojijely. Raha Andriamanitra
jehova andao arahany raha ibala no andriamanitra andao arahany androany a misy fanapa-kevitra mila ho raisitsika eto androany amen mba fantarareo ve ry havana ity ny zavatra anisan'ny namangina andriamanitra ty resaka anankiray ty misy ariverina n'olo tena ho an'i jesosy tsika androany teneniny eo an'ireny hoe iverina n'olo tena ho an'i jesosy tsika androany zao no zavatra tsapako ry havana maro amintsika reto ny tonga eto miantso an' jesosy manao hira fiderana am' jesosy manandra tanana ho an' jesosy manao alelosi amen fa izao ny tena olana misy andriamanitra mbola miazona atsika ao ary io andriamanitra io androany oresantsika io andriamanitra miazona anao io tovy amanina mafy zany atao inona hoe io andriamanitra miazona anao io za io andriamanitra miazona anao io tsy fidinao anao nge rahalahy io miady io e io miady eninao mihitsy hoe miady amin'ny filana io tsy fidinao anao io fa misy fanahy mihitsy ao anatinao mbola mihetsika tsy fidinao anao ange raha nabavy e hitanao io ianao te hijejojejo eto ianao maontina be fa rehefa nivelany any ianao ny fitafianao ny zavatra anaovanao ny fisainanao tena mbola zao tontolo zao ny tena marina de zao mbola misy andriamanitra ao anatinao ao andriamanitra ny fijangajangana sy ny fijejojejony zay mitarika anao any amin'ny filana ary zany ny mahatonga atsika ianonareo tsara mivavaka isika fa tsy mandray valim-bavaka miantona ny ranonorana ahoana hoe miantona ny ranonorana misy fotoantsika tena miantso antsoan'andriamanitra vonjeo a tompo ho afa baraka mitrosany iahy e ho afa baraka mi problema ny ahy e ho afa baraka amity olana tiany ahy e very a jesosy apio ahy e jerenao misy fotoana ohatrany tsy mahazo valim-bavaka androany ampaherezon'ny tompo mihitsy ahy eto androany andresan'io andriamanitra bala io tsika androany rahalatsaina ba ao ambadiky ny fandresantsika nio andriamanitra bala io isy ranonorana tsy maintsy milatsaka eto mino zany venao misy fanapa-kevitra raisiny eto androany inona ny zavatra nataony eli ozy izy eli asaivy manamboatra alitara reo mpaminany bala ireo dia asio vato-tromby apetraka eo ambonin'ny alitara samy iantso ny andriamaniny ry zareo reo iantso amin'ny bala za iantso an' jehova ataovy amaininy zany ka zay andriamanitra mampidina afo zay andriamanitra mampidina afo aoka izy no andriamanitra nanomboka nanao ary reo mpanompo mibala ireo reo no nanao voalohany reo no nanao voalohany namboariny ny alitara amin'ny bala namboariny mitsara nalainy ny omby nataony teo ambony alitara vita ny tsara zany nanomboka teo am'izay izy nanomboka ny antsoantso amin'ny bala mandra-paharivany andro tsy nisy namaly halleloia hoy eli mpaminany raha vao am'izay ny alitaranareo aloha anaovako ny ahy nanangana ny alitaran' jehova eli mpaminany halleloia ary nanomboka ny vavaka zao ny vavaka nataony eli eo amin'ny andiny fa fito ambitelopolo andiny fa enina ambitelopolo ary noho ny tamin'ny fotoana fanatitra dia nanatona eli mpaminany ka nanao hoe jehova o andriamanitra abrahama sy isaka ary israely aoka mifantatra an'io fa ianao no andriamanitra amin'ny israely ary izao ny mpanomponao dia araka ny teninao no efa nanaovako zao zavatra izao miainoa jehova o mba hafantarany reto olona ireto fa ianao jehova no andriamanitra ary ianao no mampiverina ny fony indray miainoa jehova dia latsaka ny afony jehova dia nanina hony ka nandevina ny fanatitra hodorana ny kitay azo ny vato ny vovoka sady nandritra ny rano tao amin'ny adokely ary raha nahitan'izany ny olona rehetra dia ny akohaka ka nanao hoe jehova izy no andriamanitra jehova izy no andriamanitra ataovy alleloia jerenareo tsara rehefa nanomboka
tsy naomby ireo mpaminan'ny bala, nanomboka tsy nahavita ireo mpaminan'ny bala, dia hoy Eli mpaminany, aloha anaovako azy. Alleloia. Ny zavatra nataony Eli mpaminany voalohany dia zao, tsy nagataka ranonorana. Ahoana hoe? Tsy hoe ome ranonorana tompo, fa maina ny tany. Ome valim-bavaka, fa maina ny tany. Ome fitahina, fa maina ny tany. Ome vary, meo vary mora, meo menaka, meo sakafo, meo hena, meo mangazo, tsy efa elany tsy ninakanina, fa maina ny tany. Tsy zay nataony Eli mpaminany voalohany. Zao ny teniny Eli, ho fantatra an'io fa ianao ny Jehovah. Ho fantatry ny zanak'Israely fa ianao no Andriamanitra. Ataovy aleluia. Ianao no mampiverina ny fony indray. Alatsao tompony afo. Inona ny nalatsaka voalohany hoe? Melohany nandatsahana ranonorana, dia inona ny nalatsaka voalohany hoe? Afo. Nilatsaka ny afo. Hitan'ny olona rehetra nilatsaka ny afo. Averiko amin'ny andininy fa fita amin'ny telopolo, andininy fa sivy amin'ny telopolo. Ary raha nahita izany ny olona rehetra dia nikohaka ka nanao hoe Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra. Raha vao nilatsaka ny afo, dia inona zavatra nataon'ny olona rehetra? Inona tsara hoe avereny mafy? Avereny mafy farany? Nikohaka tamin'ny tany, nidaraboka tamin'ny tany. Dia tsy vitany hoe nikohaka fotsiny, fa ahoana ny lazainy? Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra. Ataovy aleluia mafy zany. Androantsika iverina 100 amin'Andriamanitra, tsika androana latsina ba. Iverina 100 amin'Andriamanitra tsika. Androantsika iteniny amin'Andriamanitra, anao fanekena lalina. Ianao Jehova no Andriamanitra, tsisy afa-tsy ianao tsony no Andriamanitra. Ianao irery amin'ny Andriamanitra. Ary androantsika dia anohatra an'ireo Andriamanitra mbola mahatonga atsika voafato sy ny fahazarany ratsy ireo. Maninona ianao vita batisa nefa ny fomba firesaka ao mbola mitovy fomba firesaka ihany amin'ny zokinao vavy, aminareo piray-tapo? Maninona ianao nefa vita batisa nefa mbola mavita amin'ny famaly aman'olona isan'andro? Mavita maninona hoe? Zao ny tena marina, tsy mbola Jehova ny Andriamanitra ao, tsy mbola Jesosy ny Andriamanitra ao. Maninona ianao mbola mavita mangalatra? Maninona mavita mandaingy? Maninona mavita mitezi-dava? Maninona ny fiainanao tsy misy fifaliana? Maninona ianao tsy misy fitiavana? Maninona ianao mbola misy fiaino fakahalana? Zao ny tena marina, mbola misy Andriamanitra topoinao ao bala. Androany amin'ny anaran'i Jesosy hotoerintsika io Andriamanitra io androany. Io Andriamanitra ny razam-beanao sy ny ray aman-drenao tao hotoerina. Ary anaikitsika androany hoe ianao rery Jehova no Andriamanitra, ianao rery Jehova no Andriamanitra. Androany horesy ny altarany bala, horava ny altarany bala, anomboka hitsangana ny fiainanao raha latsena mpamalala. Azo atao tsara ny manomboka fandresena manomboka androany. Ireo mpino izay niantona tao anatin'ny 3 taona sy tapany valim-bavaka afaka mitsangana ny fiainanao manomboka androany. Ny ranonorana tsy nilatsaka afaka milatsaka androany. Amen. Alléluia ma foi. Sifitiaka mahavan'ny Jesosy. Ivavaka ho an'ny tokantranonao azo ao. Ho an'inona hoe zavady? Ho an'ny tokantrano. Ianao nareo ny raha lasana vavy ty fampianarana ameko anao tena. Ny tokantrano natao hiadanana. Misy aminareo reo ranabavy a, rahalahy a.
tena mampalahelo ny fiainanao satria zao ny antony misy aminareo zao tena ny sarabady naninona hoe narin'ny fiancéany misy akizy ato narin'ny fiancéany satria naninona nitsofoka tao amin'ny fanapaha-kevitra tsy avy amin'Andriamanitra nitsofoka tamin'ina hoe zavady fanapaha-kevitra tsy avy amin'Andriamanitra vadin'olona ny arahanao vady tsy avy amin'Andriamanitra ny arahanao de bevoky ianao de nandosirany ny elany amin'izao ianao miady rery le lehilahy amin'izao tsy tia lalanao za mampitraka anao ao ambadiky ty fotoana androany ty ho tafatsangana ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy fa mbola veriko aminao ihany aza manantena ny olona io fa manantena an'Andriamanitra inona hoe ny atao manantena an'iza hoe zavady raha tsy avy amin'Andriamanitra io vadinao io io olona na bevoka sy niterahanao io de aza matahotra fa anomen'Andriamanitra vady tena avy amin'Andriamanitra mihitsy ianao manomboka eto minao zany ve nareo minao zany ve anao ampanangana am'izao fotoana zao a ireo olona tena manana olana amin'ny tokantrano tena hoe enonao tena mandalo olana mihitsy ianao amin'ny tokantrano tsy makatyany loana koa retinao fa mitsangana eny amin'ny toerana misy anao fa hivavaka ho anareo a hivavaka ho anareo a alleloia misy vehivavy zay ao a nisy fotoana nankany asambava tany de namosavian'olona tany asambava tany a de misy fotoana mangatsika be ny tongony misarabady foana vehivavy io tiako maketikely amiketo zany vehivavy zany namosavian'olona tany asambava tany izy nisy fotoana vehivavy io efa mivavaka somary ny verin-dalina nangatsitsika izy zay ianao zany avikely any eo ianao iza ny anaranao izy Lanta lanta avaiza ny fivinareo Bobo ianao ve fanteraka Ray fanteraka ray sao a za mampahery anareo a misy an'ireny le karazan'olona miverin-dalana reny a fa mindrapolo ny tompo matoina mbola tafaveriny eto tovy amainina mafy zary raha ohatra moa anao ka vonony devoly amin'ny fiverenan-dalanao de ahoana amindra fo aminao ny tompo hitanao ianao tena misy ozona mihitsy avy any amin'ny razambe anao any avy any amin'ny ray aman-dreninao nanompo sampy be reny taloha azonao ao amin'ny kibonao misy zavatra mandehandeha reny ka misy zavatra marary no kibonao misy ao hitanao toy izy reny le vavaka natao teo reny vavaka tsara ianao any an-trano de mibebaka tsara ianao mitongotra zao io misy an'zany zavatra marary zany mitongotra zao marary manao ana marary de matoly amin'ny alina de sy tafafoa zaho marelo sy mihinana fagnafody za marary anahy marary manao ana fisehoany ohatra mankisy zay de mangosoka be manara mangotso mangisy de mangosoka be rehefa avy eo anafaka anao Jesosy amen manana fahadiova-pitony raha tena tsara ianao hitanao na fiainanao miafinany fantatry Jesosy azonao tsara ve zany resako zany beba ianao de manaova fifadikanina azonao misy fanahy fijangajangana ao anatinao misy fanana fijangajangana ndraindray resaka lehilahy reny fanany favetavetana azonao rehefa maniry ianao de ho afahany Jesosy anao tsy maintsy anambady ara-dalàna ianao fa mana masina tena tsara ianao na ny any amin'ny afina rehetrarehetra any masiny tsara azonao tsara ve zany resako zany azo ho afahany Jesosy am'izany ianao ianao ny anabavy mandrosoa tsara aza miverin-dalana tsony
mila mirehitra tsara anao rehefa mivavaka ianao a de livre masonao azonao misy fanano fitsiriritana ao anaty masonao misy an'izay a ho afaka ianao manomboka eto minao zany ianao a amen hoanareo mikorotana tokantrano reo a asandrato ny tananareo avereny zao jesosy a jesosy ianao no andriamanitra 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 ianao rery azy ianao rery any no azoko antenaina no azoko antenaina tsy manana nizaniza antenaina tsy manana nizaniza antenaina afa-tsy ianao afa-tsy ianao vonjeo atompo vonjeo atompo afao a jesosy afao a jesosy afao a jesosy afao a jesosy vonjeo androany vonjeo androany tsy maintsy afaka manomboka eto tsy maintsy afaka manomboka eto misaotra tompo misaotra tompo amen amen ho antsika vahoaka rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina mahafaly anay tompon'andraikitra ny fandaharana fa hao ny oloko no mampafantaratsika fa ny volana jolay iray manontolo isaky ny sabotsy izy io manomboka ny sabotsy fahen'ny volana jolay mitoy ny 17 faharoapolo ary ny 17 ny volana jolay ho avy izao dia misy loha hevitra goavana mitondra ny lohateny manao hoe ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra ity fotoana ity dia miavaka satria tsy hiantsona olona hivavaka fotsiny tsy hanetanana olona handray fahagagadina sy fanasitranana fotsiny fa hiantsona ny fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika ary hiantsona ny fahamasinan'Andriamanitra mahery vaika zava-dehibe dia zava-dehibe io fotoana io izay anaovana fiderana hiantsona an'Andriamanitra toroteny hanandratana an'Andriamanitra ary vavaka hanomezana voninahitra an'Andriamanitra atonga an'Andriamanitra hihetsika amin'ny alalan'ny heriny sy ny fahamasinany ho tahian'Andriamanitra tsika tompoko sabotsy faheniny 17 fa roapolo ary 17 volana jolay amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amongo ty andrefa nambojanahary ary eto amin'ny samafy tanjombato ambany atsimo ho tahin'ny tompotsika iny sy manateny zay fa tena nahakasika anao a izay tenin'Andriamanitra noentin'ny mpanompony indrindra fa reny vavaka zay noentin'ny mpanompon'Andriamanitra tamintsika teo reny hoy zay aminao hoe manana anjara amin'izany fahasoavan'Andriamanitra zany ihany koa ianao mety misy zavatra mafy lalovanao mety misy zavatra mahadiso fanatenana anao mahaverevitra anao fa aza mbola mamoy fo fandeha hitodika amin'Andriamanitra andao hiverina amin'Andriamanitra fa fotoana zao a mbola ahafahan'Andriamanitra manangana indray ny fiainanao araka ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe fa efa andro tokony ampisehoan'ny Jehovah ny heriny izao ny sabotsy ho avy zao dia isy atrany zay fotoam-bavaka lehibe zay zay iarahana amin'ny trano fivavahana vahoan'oloko atrany ery amin'ny foibe lay 3 frères André Fanambojanahary zay mbola anitanana sy anasanantsika rehetra atrany anatrika an'izany fotoana zany satria araka ny hitantsika tao anatin'ireny zavatra ny fampizarana tamintsika teo reny dia tena miasa Andriamanitra ary mahafantatra ny zavatra miafina eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay ka izay indrindra nahitanana ianao hoe tongava fa mbola fotoana ahafahan'Andriamanitra manova ny fiainanao zao a tongava fa tsy haneniny ianao satria Andriamanitra dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay mankasitraka antsika rehetrarehetra naharitra ny jiratra amin'ny farana izao fandaharana izao ho antsika vahoaka rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina mahafaly anay tompon'andraikitra ny fandaharana fa hao ny oloko no mampafantaratsika fa ny volana jolay iray manontolo isaky ny sabotsy izy io manomboka ny sabotsy fahen'ny volana jolay mitoy ny 17 faharoapolo ary ny 17 ny volana jolay ho avy izao dia misy loha hevitra goavana mitondra ny lohateny manao hoe ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra
ity fotoana ity dia miavaka satria tsy hiantsona olona hivavaka fotsiny, tsy hanetanana olona handray fahagagarina sy fanasitranana fotsiny, fa hiantsona ny fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika ary hiantsona ny fahamasinan'Andriamanitra mahery vaika. Zava-dehibe dia zava-dehibe io fotoana io izay anaovana fiderana hiantsonan'Andriamanitra, torotely hanandratana an'Andriamanitra ary vavaka hanomezana voninahitra an'Andriamanitra, atonga n'Andriamanitra hihetsika amin'ny alalan'ny heriny sy ny fahamasinany. Ho tahian'Andriamanitra tsika tompoko. Sabotsy fahenina fatelo amby folo fa 20 ary fafito amby 20 volana Jolay amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto Mongo ty Andriafanambojana ary eto amin'ny Samafy Tanjombato ambany atsimo. Ho tahin'ny tompontsika.